fiombonana miasa fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio antson'ny filazantsara arahinao manomboka ny 1 hatramin'ny 8 martsa 2024 fiombonana miasa arahinao isan'andro amin'ny 20 atoandro ary famerenana amin'ny 7 alina. Sotra zagnary atsika satria mbola afaka miaraka indray ny alalan'izao fandaharana izao ary ankasitrahako ianao izay misafidy ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana lehitrelerinandro izay nanovozantsika fahalalana sy torohevitra mahasoa araka izay tian'Andriamanitra hitondrana sy hitantana ny fiainantsika. Ny tanora moa no voakasika an'izany manokana saingy mahafoaka itsika rehetra ny amin'ny alalan'izany avaka izany. Ny lohahevitra fahavalo mamarana ny herinandro fiaraham-bavaka ny tanora isika izay mitondra lohateny hoe fietsehan'ny tanora miasa nefa milohan'izany dia hivavaka itsika. Reny tsara sy masina ny an-danitra. Kasitrahanay ianao satria mbola manana fotoana ahafahanay mahalala ny taridalana izay tianao izoranay amin'ity androany ity. Mangataka ny fanahy masina hanokatra ny sainay sy ny fonay mba ahafahanay mandray izany teny izany araka ny tianao ambara. Mikeza Tompo ny anafy anay indrindrandrindra amin'ny fotoana izay rahanay mandinika ny teninao amin'ny naon'i Jesosy nangatany ny vavaka. Amen. Ny toko sy andinin'ny fototra izay iarahantsika amin'ity androany ity dia voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany toko 4 ka ny andinin'ny 12. Timoty voalohany toko 4 ka ny andinin'ny 12 izay manao hoe aoka tsisy olona hanao tsinotsinona anao noho ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahatra. Misy fanontaniana izay tiako apetraka amintsika. Efa nisy fotoana ve anao nitsinontsiny avy ny olona satria tanora ndraikindraiky ankilikily fahan'olo na nadrodron'olo satria tanora zava-misy manko ary olana anankiray izay atrehan'ny tanora izany. Maro amintsika nefa nanao an'izany tsy tandrinesana ny hevitra nefa misy hevitra tsy konsidereny satria mbola tsy ampy experience satria mbola tanora na hoe tsy atokisana hanana ndraiky satria tanora. Zany zava-misy ndraikindraiky mahatonga atsika tanora amin'ny zavatra izay atao kivy, voly, tsy mahavita, manasa tana ary ndraikindraiky mihevitra satria noho ny ambom-po izay distoerana tafalatsaka ao anatin'ny fiavy-avona mba ho fiarovan-tegna dia ndraikindraiky hoe angala sisy tosay hoy ny fiteny izy io ty fa izao ry tanora azadio ity misy vaovao mahafaly. Izao ny vaovao mahafaly tsy mitovy amin'ny fijerin'olo aminao ny fijerin'Andriamanitra. Zany vaovao mahafaly. Tsorontsika ny tantaran'ny Ismaela rehefa lany ny rano tany anefitra Berseba dia napetraka Agara teo am-pototry ny hazo anankiray izy satria neveriny fa ho foatiny tsy fisiany rano. Zaza tsy nisy ny raharaha toerana nefa any anefitra tegna atao anatin'ny fahasairana rano tsy misy tegna grave nefa hoy ny Baiboly renin'Andriamanitra ny fiony zaza, renin'Andriamanitra ny fiony. Io tanora mety tsy hoenin'ologno anao io fa renin'Andriamanitra ny fiony. Ny hafatra voalohany zany dia zao na dia tsinontsino avin'ologno atsika fa tadidio fa tsy tsinontsino avin'Andriamanitra. Andriamanitra io dia tiantsika
ary manome lanja ny tanora na dia atao tsy misy dikany azy asika fa mahita lanja sy ho avy aminao io Andriamanitra. Baiboly moa dia maneho mazava fa manandanja eo anaken'Andriamanitra ny tanora. Valera amin'Andriamanitra isika tanora ary zany no vaovao mahafay. Ary zany ny antony nandrotan'i Paoly tamin'ny Timoty hoe aoka tsisy anao tsinotsinona anao noho ny hatanoranao. Ny famotenana apetaka dia zao, ino raha ataonao raha ohatra ka tsinontsiny avin'olo. Paoly zany dia magnome valiny mazava. Ny vahaolana omen'i Paoly izay voalaza ao amin'ny Baiboly no secret ny fombiazantsika eo anatrehan'io olana izay miseho dia izao. Aoka ho fianarana ho an'ny mihinana. Zany ny fomba fijery Baiboly. Zany ny voalaza ao anatin'ny Baiboly. Tsy hoe miady, tsy hoe miavo, na koa hifaninana ka hanao ratsy. Tsy aoka ho modely tsara ary ho tonga fianarana. Ny zavatra faharoa izay azontsika ho resahana ihany koa, tsy ny taonanao no mamaritra anao, fa ny toetranao amin'ny Kristy. Ndao tsika hijery hevitra fototra. Ahoana no ahatonga ny tanora ho fianarana ho an'ny. Hojerentsika ireo zavatra 5 izay tokony hanehoan'ny tanora ohatra. Ary ireo no fototry ny finoana kristianina izay tokony ho resin'ny tanora ho fitsipim-piainana rehefa misy manao ho tsinotsinona azy. Aoka ho tonga fianarana ho amin'ny mihinana. Ary anisan'ny zavatra voalohany hita dia ny amin'ny fiteny. Ny fiteny. Eto zany dia resaka lela. Ny lela no ahafahantsika miteny ary mahagaga ny fahaizan'Andriamanitra magnamboatra antsika. Nataony sofy aroe hitandrinesana fa vava araiky fo hitenenana. Important be zay. Fanomezan'Andriamanitra io fiteny io nomeny atsika ary misaoran'Andriamanitra amin'izany fa izao. Rehefa miteny amin'olona isika, move fiteny manahoana. Ny teny lazaintsika, teny mampahery ve, teny manasitrana ve, teny malefaka ve, sa mety hafa noho izany. Teny mandratra ve, teny mamofady, teny mahamenatra, rehefa ataon'olona tsinotsinona. Ny tanora izay maneho ohatra amin'ny fiteny dia afaka ohatra tsara ho an'ny olona rehetra. Na ho an-tokantrano, any am-piangonana, na koa eo amin'ny fiarahamonina. Io fomba fanao io ny ahatonga ny namanao, na ray aman-dreninao, na mpampianatra anao, ary indrindrandrindra ny mpitariky ny fiangonana hanaja anao satria mandinika tsara ny zavatra lazaina. Noho izany, ny tanora hendry dia fantatra amin'ny fiteny. Manahoana kosa ianao amin'ity anankiray faharoa ity, tsy ny fiteny ihany fa voalaza eo fa amin'ny fitondran-tegna. Inona ny tokony fomba fitondran-tegnantsika tanora? Ny fanehoanam-pahabemasy ny fitondran-tegnantsika no maneho, no mamaritra ary milaza hoe azomo atsika io. Hoy Jesosy, ny voany no afantarany azy. Hoariny toy ny azo isika, izay tsy miteny, fa ny voany no manambara azy. Tsy ny teninao no jereny voalohany, fa ny fiainana. Ny fomba fitondranao ny tegnanao, manahoana ianao ao an-trano, manahoana ianao any am-pianarana, manahoana ianao any am-piangonana. Fanontaniana dia hoe mitovy ve ny toetranao amin'ireo toerana rehetra reo? Ry tanora namako, mitandrema amin'izay atao. Ny fitondran-tegna tsara no mampitombo ny fatokisana ary aoka ho modely amin'ny fitondran-tegna. Rehefa avelantsika ny fanahy masina, hifiny saintsika, dia azo antoka hifagnaraka amin'izay tenenina ny fitondran-tegna. Ary avy amin'ny fagnarahana izay lazain'ny soratra masina iry ihany
no sekreny zany. Amin'ny fiteny, aoka modely ianao amin'ny fiteny, aoka ianao modely amin'ny fitondran-tegna. Tsy hoe fitondran-tegna sy ny fiteny ihany, fa ny fahatelo izay fototra dia ozy hoe aoka ho modely amin'ny fitiavana. Ny fitiavana no mariky ny tegna kristianina marina. Tsy amin'ny teny ihany, fa amin'ny asa. Fa nampiaraka Jesosy ho an'ny mpianany, ny nilaza hoe izany no ahafantaran'olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amin'ny Jaona 3:7, andiny 5:30 no atraintsika an'izany. Ary zany fitiavana zany vokatry ny fanahy. Ny ologno izay manana ny atao, ny ologno izay manana ny fanahy no manana an'izany. Anisan'ny ohatra velogno izay azontsika resina ao amin'ny Baiboly, voalaza ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly, ny fiangonana voalohany. Hita taratra tamin'ny fiangonana voalohany izany atao hoe fifankatiavana, ny fifankatia. Ary izay nasarika olo maro tamin'izany vanim-potoana izany. Ny fampiarana ary be ty. Tsy amin'ny teny fotsiny ny fitiavana, fa amin'ny asa. Amin'ny raha jiaby ataonao dia manehoa izany fitiavana. Mora ny teny hoe tiako anao, fa rehefa misy ny raha tsy fanaraha, misy ny raha tsy fifankazahoana, sarotry ny mamelay, sarotry ny mandefitra, kanefa izany ny maha-kristianina kristianina, tsy mamaly azy. Indraindray ny tanora milalao amin'ny fihetseam-pony hafa, tsy mitandrina amin'ny fifandraisana, fa tsy zany ny fitiavana marina. Ny fitiavana marina dia manaja, matoky, tsy manararoatra. Raha misy tanora tena feno fitiavana, ho lasa hazavana ho an'ny hafa izy. Aoka isika tanora ho modely amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana no herin'ny fijoroana vovoly. Ny zavatra faefatra izay ahatonga atsika ary tadiaviny ny hanomea zany modely zany, tsy hoe amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tegna, amin'ny fitiavana, fa anankiray alefa ho atsika tanora amin'izao vaninandro iainantsika zao, dia aoka ho modely amin'ny finoana. Ny finoana dia tsy teny fotsiny. Ny finoana fitokisana miampy fiaina. Hita ao amin'ny bokin'ny Hebreo ireo lehilahy sy vehivavy izay manana arita-taratra ho amin'izany finoana zany. Fa hijery tanora karaha tsika ao amin'ny Baiboly dia tsarovy Daniely. Tanora izy, ary tany amin'ny firenena hafa, fa nisy ny tsindry izay azo lazaina fa hanova azy, kanefa hijanona ho mahatoky izy. Modely amin'ny finoana. Ary tamin'izany fotoana zany dia azo lazaina fa sahirana ireto tanora reto. Izao tontolo izao ndraikindraiky mety ilaza amintsika hoe ataovy zao, nefa tsy sitrapon'Andriamanitra. Misy aza sahy milaza hoe inona moa ny anarahana io Baiboly io? Aza manaraka io Baiboly, io tsy zakantsika, io manahirana atsika. Mba tonga atsika tsy anana zany atao hoe fijoroana ho amin'ny finoana, tsy ananantsika zany finoana zany, tsia. Fa ny finoana marina dia mijoro na dia sarotra azy. Ny finoana dia fitokisana sy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza miainatra ny amin'ny finoanao, n'aiza n'aiza ny toerana misy anao, na any am-pianarana, amin'ny namana, amin'ny tambajotra sosiala, mijoroa amin'ny marina, na dia manoatra aza ny tontolo misy atsika. Vakio sy haino ny Baiboly ary ataovy isanandro. Fa ny finoana velona dia hita amin'ny safidy ataonao isanandro. Ny fahadimy izay ilaintsika ho modely dia ny fahadiovana. Aoka ho modely amin'ny fahadiovana. Azo lazaina amin'ny teny hafa hoe fahadiovam-po. Mila madio atsika
Paoly dia niteny tokony ho fianarana ho amin'ny mino tanora amin'ny fahadio, mila madio. Baiboly moa dia milaza hoe ny tenanareo dia tempolo ny fananasa, ny vatantsika égale tempolo ny fanan'Andriamanitra. Mila madio, ary ny fahadiovana dia fanapahan-kevitra isanandro. Fanapahan-kevitra isanandro. Midika izany fa ity vatana ity, io vatana io vatananao io tsy ninao izy io. Toy ny ologno magnofa atsika, magnofa tomobily atsika. Ary mila tandrema, mila karakaraina, sao simba satria tsy tompony. Fa tsika no mampiasa azy. Toy izany koa tsika amin'io vatana atsika ity. Mila mitandrina atsika. Mila mitandrina tegnantsika. Fahadiova. Madio amin'ny eritreritra. Madio amin'ny fiainana voafehy. Madio amin'ny safidy tsara. Zava-dehibe izay tokony ho fantatsika izany. Ny ohatra matetika izay voaresaka ao amin'ny Baiboly dia Daniel. Daniel dia ninia tao am-pony, tsy handoto ny tenany, nandà tamin'ny alalan'ny sakafo izay tsy tokony hoany, ary nijanona ho madio. Ny tanora namako, tandremo ny eritreritra, ny fihetsika, ary indrindrandrindra ny safidy, ny fidiana izay madio. Anisan'izany ny sakafo, anisan'izany ny fialamboly, anisan'izany ny fandraisana, mijoroa ho amin'ny fampasy. Na dia amin'izao tontolo sarotra zao aza tsy azo atao ny miaigny amin'ny fahadiovana, satria ny fahadiovana dia profo fa n'Andriamanitra. Rehefa manaraka ireny fitsipiky dimy reny isika, tsy ho tsinotsino intsony fa ho modely. Oza teo hoe tsy ny taonanao ny zava-dehibe, fa ny fiteninao, ny fitondran-tegnanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fahadiovanao. Ka amin'izay fotoana zay ho lasa fitaovan'Andriamanitra amin'ny hafa, ary ho tanteraka ny drafitra lehibe izay napetrany ho anao. Misy tanora maro teo amin'ny Baiboly, tsy noheveriny zava-dehibe nefa nampiasain'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana zao dia afaka mampiasa anao ihany koa Andriamanitra. Aza miandry ho lehibe vao hanompo, fa izao ny fotoana, atomboy amin'ny fotoana nandesanao izao fampianarana izao. Fa hotanena farany dia zao hoe, inona amin'ireo zavatra dimy izay tokony mila ovaina eo amin'ny fiainana. Andriamanitra neny ho tahintsika, ka atonga antsika ho modely amin'ireo zavatra dimy fototra amin'ny fagnarantsika an'Andriamanitra. Dia mavaka tsika. Andriamanitra misaotra anao zay fa na dia tanora azy izahay, dia sarobidy eo masonao. Ampio zay tsy ho kivy na ho resiny zany atao hoe tsinotsinona izany. Aoka ho modely eo amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ampiasao zay ho fitaovana sy ho voninahitra eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angataniany vavaka. Amen. Ny fidaran'ny Tompo no amintsika rehetra. Amen. Fiombonana miasa. Fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio Antso ny Filazantsara. Arahinao manomboka ny 1 hatramin'ny 8 Martsa 2024. Fiombonana miasa. Arahinao isan'andro amin'ny 12 atoandro ary famerenana amin'ny 8 alina.